Fiofanana maimaim-pona momba ny fananganana orinasa ity omeny Ami de la Croix sy ny Umazis ity. Amohazana ny tsembaratelo ao anatin'ny tsirairay haombiazana eo amin'ny fiainana. Nosantarina teny amin'ny efitrano Masindahy Ignace de Loyola eny Antady ny andiany faharoa tamin'ny sabotsy tolakandro teo. 500 ireo tanora sy mpandraharaha tonga tamin'izany. Nambaran'Andriamatoa Randriarimanana Patrick mpampiofana fa nahazo maimaim-pona izy ka izany no hanomezany maimaim-pona koa. Finiavana sy fitiavana tezara fotsiny. Matsapa hoe misy zavatra azo ifampizarana mpamombony olona dia tsy ho tazomina samy rery fa zaraina amin'ny mpiarabelona ahafahan'ny tsirairay mahita fahombiazana ihany koa. Dia izay no anisan'ny tena hoe anaovana an'izy izay ny Ami de la Croix moa zany ny rafitra sy ny Umazis ny miara-miasa amin'ny fanatanterahana azy. Misy fomba fisainana sy fomba fiainana mifanaraka amin'ny tontolon'ny fandarana tokony iainan'ny olona. Ndresaka esprit et culture entrepreneuriale zany ny tsy dia fananantsika an'izay loatra dia miteraka tsy fahombiazana ao amin'ny lafin'ny ara-toe-karena indrindrandrindra. Ity tena hoe ny resaka fandarana dia sehatra entina mamokatra harena. Dia indrindra ny etỳ amin'ny faritra zany tena ataontsika hoe tsy dia misy loatra ny fivoizana na hoe ny promotion an'izay resaka culture entrepreneuriale zany. Misy koa no miteta toerana ka fa ny tena hoe ny fampizara ny zara zany ny zara ny tena nampahomby azy izay eo am-pelantananay dia ny ireo mpandraharaha izay any ivelany ireo zany. Dia ny tena hoe ny zara ny secret de réussite zany, secret mantsy ilay izy. Secret de réussite dia lasa raisitsika raisin'ny olona iainana ihany koa. Falainan'ilay olona zany dia hoe te ahomby ny olona, te hivoatra ny olona, te hamoronasa ny olona fa tsy manana tsy mbola azo ny tao an-tsaina ilay secret ny fahombiazana. Ilay secret ny fahombiazana nefa zavatra tsy hoe vidinao vola lavitra be na karona lavitra be fa efa ao aminy ao ihany. Dia rehefa teo izany rehefa tsapa ny azony ilay izy hoe ato amiko misy an'ilay secret ary za ihany tsy maintsy hoe mamofo azy dia mahomby dia ohatran'ny hoe faly ilay olona ary surprise ho azy ara hoe ay ilay fahombiazana zavatra efa ato amiko ny ahafahako mahomby. Ilay secret de réussite tsy sarany raha ho manokana zao tsy sarany ny ananako azy ato dia zaraina tsy sarany koa izy lasa misoloky ara hoe secret de réussite izay napetraka Andriamanitra ato amiko sy amintsika mizaraiko ao anao dia ampandoaviko sarany dia ohatran'ny tsy mety. 20 ora eo no faharetan'ity fiofanana ity ary mahazo sertifikat izay mahavita fiofanana. Misy amin'ireo mpiofana no nahatsapa sahady fa manampy azy tanteraka ity fiofanana ity. Iaho manokana Oliva Renelitra teo tsy mitovy amin'ny Oliva nivoaka eo andrano. Menaka lanitra opportunité miasa amina société fa misy fotoana mahomby, misy fotoana tsy mahomby. Dia manomboly moraly rehefa mahomby dia bravo, je me donne des dates. Dia rehefa tsy mahomby indray dia rapide demain est un autre jour. Fa androany afaka manomboka androany dia tsy maintsy manova habitude, manova mentalité. Zay tiako amalinan'ny Monsieur Patrick hoe inspirer vénérer ça s'inspirer. Inspirer zahay dia ataoko afaka kelikely rehefa tanora zandry andeha reto mety entrepreneur leader daholo.